Lamina misy eo agnivon'ny fiangonana Adventiste amin'ny tany Ampafito ny fanovagna mpitantanasa isaky ny 3 taogno ary magnaraka izany rafitra izany ihany koa ny sekoly Adventiste rehetra. Tontosa ny fahavalo ny volana Oktobra 2024 lasa igny ny fanendrena ireo mpitantanasa vaovao hitantana ny lycée Adventiste Antsiranana izay notariny filohan'ny Fédération de Madagascar avaratra Pasteur Floré Ramamonjisoa. Laminy misy eo agnivon'ny sekolitsika, eo agnivon'ny fiangonantsika ny fanendrena na agny amin'ny église zay na aty amin'ny sekoly misy ihany zay fanendrena zay. Ary ny aty amin'ny sekoly napetraka isaka 3 taogno ary indrindra fa ny sekoly de fédération isaka 3 taogno de tampitry ny mandat de magnavao. Ary ny fagnavaozana tsy midika fanoloana le io fa rafitry misy miainga avy agny amin'ny conférence générale ka hatraty amin'ny champ misy atsika ty zegny ny rafitry io zegny tsy raha vaovao fa raha fa nisy ary fa niaignatsika hatrizay laminy ny fiangonantsika isaka 3 taogno de magnova de manao fifidianana atsika eo agnivon'ny sekoly. Mety isy fiantraikany amin'ny fandaminana misy eo agnivon'ny sekoly ny fanovagna ireo mpitantanasa ireo ao agnatin'ny taom-pianarana tahaka izao raha nambarany talen'ny départementan'ny fanabeazana hatrany. Indrindra eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra ary ny fifandraisan'ny mpianatra sy ny mpampianatra nefa tsy maintsy natao izany no ny antony maro samihafa hoy hatrany ny fagnazavany talen'ny départementan'ny fanabeazana ato agnatin'ny Fédération de Madagascar avaratra. Fa na dia eo aza izany rehetra izany dia tsy tokony olagna eo amin'ny fagnatsarana sy fampanasoana ny sekoly ary ny fomba fiasa ny fiovana ireo mpitantanasa ireo hoy ny fagnazavany. Tokony ho izy tagny amin'ny fotoanan'ny vakansy no nagnanaovana ny fanendrena fa noho ny antony manokana toy ihany koa ny congrès tagny Toliara dia tsy vitatsika izay fanendrena zay zao zegny atsika no magnatanteraka azy. Mety misy fiantraikany kely izy fa ataoko fa azon'ny sekoly atao tsara sy ireo mpiara-miasa no magnarigna izay omby kely izay fa amin'ny magnaraka mba tokony izy ty ezana mba ho vita amin'ny fotoanan'ny vakansy no fagnanovana azy. Ny tegna fagnanovana azy dia amin'ny fotoanan'ny vakansy. Araka izany dia voatendry ho talen'ny lycée Adventiste Antsiranana na proviseur Monsieur Renola izay fa tale nitantana ny sekoly tao agnatin'ny 3 taogno ary nametraha ny komité fitokisana manohy ny asa amin'ny mahatale azy. Torak' izany ihany koa ny censeur Ramamoniaina Sylvestre izay efa tale-panampy ary manohy ny asa amin'ny mahatale mpanampy azy ihany koa ao agnatin'ny 3 taogno magnaraka ity. Rasolonambinina fitsarana mamy no voatendry ho surveillant général. Antelay Fatima Samia no voatendry ho économe ary Kebe Babilas no voatendry ho comptabilité ao amin'ny lycée Adventiste Antsiranana. Fa Ramatoa Razafindravao Manantsoa Emmanuela Peniel kosa no voatendry ho tompon'andraikitra voalohany hitantana ny primaire eo agnivon'ny école Adventiste Antsiranana. Natolotra androany alatsinainy fa 9 ny volana Oktobra 2022 official tamin'ireo mpianatra sy ireo mpampianatra ireto tale vaovao mpitantana ny lycée Adventiste Antsiranana ity izay mitaria ny filohan'ny fédérationa no sady filohan'ny comité directeur hatrany Pasteur Floré Ramamonjisoa. Nambarany Pasteur Floré Ramamonjisoa filohan'ny comité directeur ny andraikitra izay andraiketan'ireo mpampianatra ao amin'ny lycée Adventiste Antsiranana amin'ny maha sekoly fanabeazana sy sekoly missionnaire azy amin'ny alalan'ny fitezagna ara-panahy, ara-tsaigny ary ara-piarahamoniny. Tsy voninahitra nefa izany andraikitra izany hoy ny nambaran'ny proviseur ny lycée Adventiste Antsiranana Andriamatoa Renola fa mila fanatrehan-tegna sy fadavan-tegna ny asa fanabeazana. Noho izany dia miantso ny mpampianatra rehetra izy mba hiasa araka ny tokony ho izy fa asa fanompoana no atao aoka tsy ho atao ampireriagna na indesigny anakianana ny hafa ny andraikitra izay nahavoatendry hoy hatrany ity tale vaovao hitantana ny lycée Adventiste. Ny asa ilana fanetrentena, ilana fandavantena ary tiako ihany koa ny magnamarika fa tsy voninahitra akory zegny ny andraikitra fa amin'ny mandraikitra azy zegny dia mitaky fanetrentena ary asa fanompoana zegny no atao fa tsy hoe ireriagna na koa agnambanimbaniana ny hafa.
Ny faharoa mampahery ihany koa zegny ireo namagna zay miaraka an-tantagna nefa mifindra amin'ny poste hafa, fandaminana zegny nintsika dia magnaraka zay fandaminana zay zegny amaha adventiste atsika. Ny fametrahana milolaharagna amin'ny zavatra rehetra atao, fanofanana ireo mpampianatra amin'ny lafiny ara-pédagogique, ny fanamafisana ny fahaizan'ny mpampianatra ny teny frantsay zay entiny mampita ny fahalalagna amin'ireo mpianatra ary ny fanamafisana ny lalàna feny sekoly no vina hoentiny ity tale vaovao ity agnatsara ny sekoly adventiste ao agnatin'ny telo taogno magnaraka. N'Andriamanitra milolaharagna eo amin'ny zavatra rehetra zay atao dia fametrahana am-bavaka ary magnaraka zay koa moa zegny ny fampiofana ireo mpampianatra amin'ny lafiny ara-pédagogia, indrindra fa ny fagnamafisana ny fahaizan'ny mpampianatra ny teny frantsay mba ahafahana mampita amin'ny fomba tsotra ny fahalalagna amin'ireo mpianatra ireo. Ary ny fahatelo magnaraka zay zegny dia ny fanamafisana ny fitsipifehezana satria tsy misy fahombiazana raha tsy misy ny lalàna fe ka ataoko fa raha voafiaraka ny tokony izy ny discipline dia misy ny fanosoana atao sekoly. Ankoatran'izay moa eo ihany koa zegny fagnatsarana mandrakariva eo amin'ny lafiny fotodrafitr'asa izay iaragna hiasa amin'ny fédération. Zay zegny ny azoko lazaigny ny mety fagnatsarana na ny fomba paika entiny hagnatsarana ny fitantanana izao mandava.